fantatra ny tantara aza nina ho adino ny zava-nisy teto aza adino zany sabotsy niosin-draha zany leo an'ny fangejana nataon'izay teto Madagasikara tsy tianay ho atakalina ny tanindrazana tanapolo sy fitiavan-tanindrazana netiny niakatra teny eo atifitra varo araka ny nahazo anay mafy tokoa raha mafy izany hoe nilozam-baty zany tsy maty noho ny fanaovan-dratsy fa maty noho ny jadona misy teto ny ferinay dia mbola tsy mikatona mihitsy ary betsaka aminay ireo mbola mitondra takaitra ankehitriny na ara-tsaina na ara-batana Erisetra raha latsaka korotana ampizay 7 febroary 2024 7 febroary 2024 ho fahatsiarovana ireo rehetra ny arambony ny malagasy mitaky ny fanovana manohitra ny erisetra sy ny korotana ary miandrandra filaminana dia manasantsika rehetra ho tonga hanatrika ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana sy ny fametrahana fehezam-boninkazo ny talata 7 febroary 2024 amin'ny 10 ora maraina eo amin'ny lapana Ambotsirohitra ho mariky ny firaisapo dia hiakanjo fotsy isika rehetra erisetra raha latsaka korotana ampizay ko aza dino ary ny fotoanantsika ny talata 7 febroary 2024 amin'ny 10 ora maraina eo amin'ny lapana Ambotsirohitra